faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka ny watagasin ny tenako androany isika de nderisetratsika indray ny famitianam-baovao izay nalaza tamin'ny ity androandroany ity ka ho resadresantsika amin'izany ny akony fianianana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny omaly asabotsy 16 desambra isantanan'izay ihany koa dia hiresadresaka ny mahakasika ny vaovao izay malaza amin'ny faritra sasasasany amin'ny Madagasikara fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire amban'ity videontsika ity mba ahafahana mandravona andrenevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo azadino ihany koa ny milike ny videontsika ary azadino toroka izany hatrany miabone amin'ny sainatsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefany mitsisy tagnotagasy ohatran'izao ny fanaovana azy sy ampiandrelantsika fa vetrany tonga de vavany ndawary mialoha idirantsika amin'ny akony fianianana dia andao aloha resantsika ny vaovao izay malaza any amin'ny faritra hafanya toy ny faritra Sofia iny zao dia mampametra pantalenany maro hoe voabaiko ny député ve ny gouverneur tsy mahavita manapa-kevitra amin'ny mahampitantana ny faritra Sofia azy ny général René de Roland amin'izao fa nampitahoriny solombavam-bahoaka velontsara Paul Bert izay filohan'ny vondrony parlementaire IRD ho esorina amin'ny toerana araky ny nambaran'ny radio mangarahara hatrany nisy lalana izay mila asina fikitihana kely ao tsarasina districtny Port Berger ka nanafatra engin tany amin'ny faritra namalevetrany moa ny gouverneur ny faritra Sofia mahakasika ny hanamboarana an'izany lalana izany tonga ao Port Berger anefa ny tamin'ny farany herinandro teo ny fitaovana izay nalefa ny gouverneur tokony ho any tsara hasina tsy nankasitraka an'izany anefa ny député izay voafidy tao an-toerana ka nampitandrina sy nampitahotra any gouverneur vokatry zany dia nandray fanapahan-kevitra hampijanona ny asa tokoa ny gouverneur ka tsy nampidina an'ilay fitaovana ho any tsara hasina tsy hivana moa fa misy disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha miaraka amin'ny ben'ny tanàna ankehitriny sy ny solombavam-bahoaka izy roa lahy ben'ny tanàna ny fandimby reto moa dia miara-miasa tanteraka ka matetika sakanany député ny anjara fampandrosoana ho an'ny commune izay iadidiny izy ireo etsankilany mitebiteby ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune sy ny vahoaka mampiasa an'ilay lalana indrindra fa ny ankatoko izao fotoam-pahavaratra izao ka izany indrindra nahatonga ny fanontaniana izay mipetraka an-tsainy be sy ny maro hoe moa ve voabaiko ny député ny gouverneur sa mety ho inona ny antony nahatonga an'izay fanajanonana an'izay asa izay etsantanan'izay dia any be fandrina varatra nitondra fanampina ho an'ireo traboina ny gouverneur taoriany haitrano tao an-tanàn'ny commune Antsakabary districtny be fandrina varatra dia tonga nitsidika ireo trabona ny gouverneur ny faritra Sofia général Lilson René de Roland nampahery an'ireo tratrany izay loza izay any tenany ankoatra izany dia nitondra varigony iray isan-tokatrano sy nanolotra jiro hazavana mandeha amin'ny herin'ny masoandro iray isan-tokatrano ihany koa ny gouverneur amin'ny faritra Sofia ankatoka izao fisanana fety izao dia nanome lela vola mitety na rotapitrisa ariary ho an'ireo sojabe koa izy fantatra fa hividianana omby hanaovana fety ny farany taona ny antony nanomezany an'izany vola rotapitrisa ariary izany marihina izany fa tsy mijanona amin'ny maha gouverneur azy ihany ny gouverneur amin'ny faritra Sofia fa mipetraka ihany koa ho ray aman-dreny ary miahy ny voaka madinika any belanana indray dia nanolotra fitaovana ho an'ny mpivarotra ny solombavam-bahoaka izany hoe nanolotra helo ho an'ireo mpivarotra ao belanana ambony vohitra ramatoa député Volaingo Marie Thérèse tamin'ny asabotsy 16 desambra lasa teo natao izao hetsika izao noho ny fahatsapana fasahirana ireo mpivarotra tratrany hainandro hoy ny fanazavany hatrany faly ary velom-pisaorana avokoa moa ireo izay mpivarotra nisitraka n'izany fahazahoana helo be izany ndao amin'izay raha ho resantsika ny mahakasika ny fianianana na koa investiture izay nataony Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'ny omaly 16 desambra teny amin'ny kianjan'ny Barea de Madagasikara moa izany fianianana izany no natao araky ny lahateniny hatrany nilaza teo anatrehany ambany lanitra fa hampandrosan'ny Madagasikara amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ny tenany ireto manaraka ireto no isany ho ataony filoha Andry Rajoelina mandritra ny 5 taona manaraka izay hitondrany an'ity Madagasikara ity manomboka izao izy dia ho mpandresy ny malagasy na eo amin'ny lafiny ara-toekarena na ara-tsosialy ary ho mpandresy amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny ara isika rehetra fa tsy maintsy atao vandondra raha ny fikarakarana fa indrindra fa ny fampandrosona zay tiantsika apetraka eto amin'ny nosy malalantsika ity teboka fito be izao no nitsindriny mafy tamin'izany fanambarana izany ny voalohany tamin'izany toy izao ao anatin'ny 5 taona manaraka dia hanao ny ezaka rehetra aho izy fa indrindra ny tiako hamafisina eto dia ny lalam-pandrenana izay voalaza ao amin'ny andininy fahefatra izay mivaky toy izao ny vahoaka izay toerany fahefana rehetra no maso mandidy faharoa manaraka izany hitarika an'ity firenentsika ity ho an'ny fampandrosoana izay miendrika ny malagasy tsirairay avy hitsinjo nisy tokatrano aho ary indrindra ireo tena marefo fahatelo manaraka fanomezan-danja ny maha olona fampiroboroboana ny famokarana sy ny fanodinana na ny fametrahana industria ary ny fanatsarana ny fitantanana ny asam-panjakana fahaefatra hatao vaindondraha raha ny fametrahana programa nasionaly mikasika ny fampiofanana arakasa sy famoronana asa fanamby apetraka amin'izay dia ny hoe hanodina eto Madagasikara izay ilain'ny malagasy rehetra ny fahalalahana ny sehatra ny fandraharahana ary ny fanampiana sy famporosiana ny mpandraharaha na avy eto an-toerany io na avy any ivelany fahadimy tsy maintsy hatsaraina ny fomba fiasa eny anivon'ny bureau-mpanjakana rehetra hatao izay fomba rehetra ho fanafianganana ny tota-taratasy izay ilain'ny vahoaka ao anatin'ny fanajana ny maha olona ary ny iraka iady mikolikoly isika ny fahaenina ny fampandrosoana ara-ekonomika tiantsika apetraka dia miankina amin'ny fanatsarana ny famokarana ny herinaratra koa mba ilana ny fatiantoka lavareny
fireneny eo amin'ny orinasam-panjakana jirama dia ho toizantsika sy ho amafisintsika sy ho afianganitsika ny fametrahana ny famokarana ny herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozana ary ny fahafito farany tsy maintsy vitaina ireo asa rehetra goavana na tomboka izay hanova tanteraka ny fiainam-bahoaka toy ny pipeline izay mamatsy rano any atsimo toy izany ihany koa ny lalambe migodana izay mamifandray any Antananarivo renivohitr'i Madagasikara sy Toamasina betsaka ny zavatra nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenenana voalohany nataony Andriamatoa Andry Rajoelina saingy ireo ny tanisainy ireo no anisany mahakasika manokana ny sosialim-bahoaka izay zay tomboko lasy tomboko vavy mahakasika ny vidéontsika amin'ity indray mitoraka ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilekeny vidéontsika ary manasitsika hatrany iabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay levany amin'sisy tonga gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa atsika zatalo kuranga nilaminge tatu watu nakino nangoba ranangino amamane ae ranangino lwacha mazakie atsika zatalo kuranga nilaminge tatu watu nakino nangoba ranangino Mamane asiafangatana zako jano avatiko chako Anzarine asiafangatana duka jango Patwichi noti mamango Voitsakitsakano isanandra tsolaibe tsy hoe tsy hitantegna izy fa voatery magnigny antegna kotia karazana ody mafy aminakazala malahelo zaho voitsakitsakano isanandra tsolaibe Sweetie tantegna izy fa voatery magnigny tsy hoe retsy mbady fa lovi fa marentegna igny resy fitiavagna mafe amamane asiafanajana zakotiano avadiko tiako anjarine asiafanajana dukajango patwichi noti mamango Mamane asiafangatana zako jano avadiko chako Anzarine asiafangatana duka jango Patwichi noti mamango Mamane asiafangatana zako jano asiafangatana nero matosa mivolagna anao io mbola be fitiavako anao zay amamane asiafangatana zakotiano avadiko tiako anjarine asiafangatana dukajango patwichi noti mamango asiafangatana Kotianga chimeti vamenye Rakotianga karakarenye Kotianga chimeti vamenye Rakotianga karakarenye